Aiza ho aiza? Mahajanga renivohitry ny faritra Boeny. Aiza ho aiza ny fikojakojana ny lalana? Tanan-dehibe iray isan'ny be mpitsidika raha i Mahajanga. Io no mahasarika mpiala sasatra indrindra satria tsy dia lavitra loatra no sady maro ny toerana mahafinaritra. Aiza ho aiza ary ny lalana miazo iny renivohitry ny faritra Boeny iny raha miala avy eto Antananarivo renivohitra. Mandalo ny distrikany Ankazobe, Maevatanana ary Ambondromamy rehefa hoany. Nandritra ny dianay tany dia tsikaritra fa ribaka ny ala manamorona ny lalam-pirenena faha-efatra, manjaka ny doro-tanety. Tsy dia fantatra mazava loatra ny antony mahatonga azy io. Na izany aza, tsy kivy ny mponina miara-mentana mamono ny afo rehefa sendra doro-tanety. Hita taratra amin'izao fa sarotra ny afo, ka paikady efa nanofanana ny vondron'olona ifotony nandritra ny tetikasa fiarovana ny tontolo iainana talohan'ny taona 2024 no ampiarin'ny mponina amin'ny fifehezana ny doro-tanety amin'izao. Ny fandio iray siny anefa tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka hoy ny oabolan'ny Taolo. Saika isan'ny taona dia andalovan'ny afo hatrany ny tanàna manamorona ny lalam-pirenena faha-efatra. Aiza ho aiza ny fikambanana, fiarahamonim-pirenena isan-karazany amin'ny fiarovana sy fanaraha-maso ireny famotehana ala ireny. Aiza ho aiza ny fampiarana ny lalàna momba ny fiarovana ny ala eto Madagasikara. Manampitrotraka ny hafanana efa mampalaza ny Mahajanga ny fisian'ny doro-tanety tahaka izao. Mbola tazana hatrany amin'ny komuna maromaro ao anatin'ny faritra Betsiboka manko izany doro-tanety izany. Tsy maintsy lalovana rehefa makany Mahajanga ny tetezan'ny Kamoro. Tsy vitsy ireo mpandeha no mijanona kely mianoka ny hatsarany fototra-fitrasa io ary manararaotra makasary mba ho fahatsiarovana. Efa noraketina ho vakoka ilay tetezana miantona izay namboarina tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany. Fototra-fitrasa vao namboarina vao tsy ela akory izay ity tetezana vaovao mahasarika olona ity. Tsy lavitra ny tetezan'ny Kamoro no misy any Ambondromamy. Efa azo eritreretana fa tsy dia ela intsony ny Mahajanga rehefa tonga eo Ambondromamy eo. Eo ihany koa anefa ny tena manomboka ny tantaran'ny lalan-dratsy. Saika efa potika tsy misy raisina ny lalana raha vao miala avy eo Ambondromamy. Fakan-kazo mihotsaka miaraka amin'ny tany be no mameno ny antsasa-manilan'ny arabe tsy misy mpijery. Atahorana hitera-doza raha sanatria misy mpamily tsy dia zatra lalana loatra. Mamovoka izay tsy izy ny lalana. Miendaka avokoa ny tara mandrakotra ny lalam-pirenena amin'ny ampahany maro mihitsy. Raha tokony ho adiny 8 no anaovana ny lalana Antananarivo Mahajanga, any amin'ny adiny 10 vao vita izany no io lalana ratsy io. Na ny fiara lazaina fa tsy mataho-dalana aza sahirana ihany. Tonga ao tampon-tanànan'ny Mahajanga ary isika. Aiza ho aiza izany lalana izany? Fokontany 4 no mandrafitra ny komuna Mahajanga renivohitra. Tanàna lazaina fa cosmopolite izy, satria ankoatra ny sakalava izay tompo-tany, efa betsaka ireo olona hafa na gasy na vazaha no tonga monina sy mila ravinahitra ao tampon-tanànan'ny Mahajanga. Nisitraka fototra-fitrasa maro ny fandraika tamin'ny fampandrosoana ny komuna Mahajanga voalohany tamin'ny taona 3 ka hatramin'ny taona 20 Voalohany tamin'izany ny lalana tahaka ity fampiasan'ny fiara vaventy ao Mahajanga ity. Mandalo an'Analakely ka hatrany amin'ny fokontany Mahajanga Sur Mbs mivoaka hatrany amin'ny bord de la mer. Mbola ampiasain'ny vahoaka ny Mahajanga io hatramin'izao. Teo ihany koa ny fanavaozana ny bazary 4 lehibe ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga, dia ny bazary Mahabibo, Tsaramandroso, Marolaka, Analakely ary ny bazary Mahajanga Be. Aiza ho aiza ny fikojakojana ireny lalana sy fototra-fitrasa maro ao Mahajanga tampon-tanàna ireny? Tsy misy mahatanan-dehibe azy Mahajanga raha ny lalana ny resahana. Tsara tarehy tokoa ny any amin'ny fokontany vitsy mahasarika ny mpivahiny, saingy vao miditra anaty fokontany maromaro dia karaokambato sy lavadavaka no sedrain'ny fitaovam-pitaterana. Noho io aratsin'ny lalana io, efa zotra anankitelo izay no nijanona tsy nanohy ny asa fitateram-bahoaka intsony tao Mahajanga. Amin'izao fotoana,
ny mpamily bajaj no mizaka ny fahasahiranana. Lalana tena hitanay potika eto zao Ambalavola, tsara rano ambony ray manontolo, tany masaja ray manontolo, potipotika lasa ohatrany tsy potipotika daholo le lalana safi tsy voahoty Aiza. Ka tany chauffeur amin'ny bajaj, lalana amin'ny tsara rano ty mba amboarina fa fajerevina maizy. Tena ratsy raha hoavy zao asara. Tsisy transport tsara rano fa tsy maintsy mihodina ambony any. Tena rasy be zany le lalana tena mampijaly tataza mia miatsetseky, bajaj miasimba, sisy raha manjary. Zao le lalana le tena ohatrany mesamesatra foana le fagnezena anazy satria zay mba mila course maromaro fa tsy hoe kelikely minitra zay mba mila minodina foana zany. Na ny mponina sy ny mpanjifa ireny fitaovam-pitaterana ireny aza velo taraina manoloana ny haratsian'ny lalana. Atao fitaovana politika fotsiny hoy ny sasany ny faharatsian'ny lalana ao Mahajanga. Lalana ty zany efa mahela fa simba ty taritsirtota amin'ny andro mitondra io nafta ty mihitsy ny tsay kristian laza fa hoe travail d'urgence ozy asa zao ny urgence travail d'urgence satria tamin'ny mois de janvier zany travail d'urgence le maha urgence anazy ko hitantsika jusque zao izy tsisy raha pare lefa volona zany zay olo fa maty zay fa tsy matsy satria zao vena zao ne bajaj gidigida miditra amin'ny tena gidigida 2012 angamba ny mpitany lalana ty saiko 2012 2013 zao raha efa simba lalana ty namboarina mbola sy ampy 3 taona sy afa 7 taona efa simba io. Izay ny momba ny lalana fa aiza ho aiza ny rano ain-dehiben'ny mponiny Mahajanga izay malaza mafana. Mampikaikaiky ny akamaroan'ny mponina ao amin'ny Antsasamanila ny fokontany mandrafitra ny Mahajanga voalohany ny tsy fahampian'ny tosiky ny rano makany amin'ireo tokantrano maro samihafa, eny fa hatrany amin'ireo pompe jeton azy. Teto amin'ity toerana notsidiana ity, amin'ny 3 ora folakandro, maina ny pompy, tsy misy patsaka, tsy hoe ny mponina no tsy te hatsaka rano, fa ny rano atsakaina mihitsy no tsy misy. Satria amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora alina dia tsy misy rano mandeha ny kely azy. Manomboka amin'ny 10 matinal pompinay mandeha milatra jiaby olo jiaby mangala rano dia 6 heures du matin izy maty. Manomboka 2017 izy mbola nandeha mandeha fa jaliana karana izy jusqu'à zao 2020 zao ty amin'izao fotoana zao tsy mandeha mitsy fa mandeha kely reny fa tsy mangala rano aminay intsony fa tsakaraka pompe hafa mangala amin'ny pompe hafa reny. Izy zany tsy mandeha mihitsy. Tsisy versement enjehina mihitsy amin'io. Dia efa izay mivarotra ny anatin'ny pompe hafa foana zao enjehina jirama. Azy koa raha misy izy ny facture ny jirama dia iny foana anaovana azy. Fa izy koa momba ny pompe dia tsisy raha ilaina anazy mihitsy. Angamba fa misy 520 taona nda 520 taona. Pompe io tsy mandeha isan'ny matonaly. Zay vao mandeha. Aty amin'ny faritra eto Mahajanga jiaby tsy maintsy tapaka ny pompy maraina manomboka amin'ny 5 amin'ny 4 maraina dia efa tapaka. Tsy mandeha koa iny la tsy amin'ny 7 ariva, amin'ny 8 ariva. Zay vao mikoropaka le olona mangala rano manday bidon. Taloha zay manday sio, izy io zay manday zerikanina. Olona raiky tsy maintsy mividy 20, ndra tiany ndra tsy tiany. Voatery milahatra jusqu'à andro marandray 3 heures 4 heures zay vao miala amin'ny pompe jeton zay. Isan'andro manary torimaso karaha io. Fandimby. Nankea madama manao amaray koa le ranga koa manao. Raha fintinina ny tsy fisian'ny rano mamatsy ny tokantrano maro, ny faharatsian'ny lalana na ny miazo ny Mahajanga amin'ny lalam-pirenena izany na ny ao an-tampon-tanàna. Ireo rehetra ireo no fahasarotana iainan'ny mponiny Mahajanga ankehitriny. Manginy fotsiny ny fampanantenana pokaty atao amin'ny vahoakan'ny Mahajanga isak'izay mahatsiaro. Mbola tetika asa maro no manana ho an'ny komini Mahajanga renivohitra araka ny voarakitra ao amin'ny map na ny Madagasikara Action Plan. Aiza ho aiza nefa izany ankehitriny, ho aiza i Mahajanga raha izao no mitohy.